mbola faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny télévision malagasy ary atao anatin'ity fandaharana mety ho toetry ny andro ity alorana antsika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Mazava azy moa zany fa ny fisian'ny rivodozaka manea any avaratry ny nosy no mandrafitra ny toetry ny andro raha ho an'ny rapitso manokana ary dia ny fizotra ny mivoaka any an-dranomasina kosa raha veo zany hoe any asanana nosy izy no izy fiatraikany zany hoe amaritra n'izay toetry ny andro zay raha ho an'ny 2 andro aorin'izay zany hoe ny zoma sy ny sabotsy zany raha marina kokoa. Zay toetry ny andro zay ihany dia amarintsika hatrany aloha fa dia mizotra miadana ity rivodozaka apokamana ity raha ho an'ity anio ity mizotra mianatsimo tsikelikely izy raha nitombotombanantsika dia mivoaka any amin'iny manodidina ny faratsimin'ny kapo masoala iny izy ho an'ny rapitso atolakandro ary tsara koa manamarika fa niena tanteraka raha mahakasika ny heriny zany hoe rivotra miaraka aminy zany dia manodidina ny 90 km isan'ora ary tafiotra 120 km isan'ora dia mitombona trano ihany koa ny filazana mahakasika ny abetsahan'rosakorana zany ho an'ny faritra vitsivitsy any amin'iny avaratry ny nosy iny zany hoe mahazo filazana miloko mena somary enjakenzana kokoa zany fiatraikan'rosakorana dikan'izay mahakasika zay abetsahan'rosakorana zay ny distrikany Bealanana ary mandro sara Befandriana avaratra Ambaravaravola Andilamena Vohibinany sy ny amin'iny Toamasina iny ho an'ny filazana miloko mavo kosa indray mahakasika an'izay abetsahan'rosakorana zay antonony kokoa zany raha ny fiatraikany eo amin'ny zay faritra zay dia ny Analalava sy Ambilobeno tena voakasika n'izay. Ny filazana miloko maitso moa zany dia loza fanairana mahakasika ny abetsahan'rosakorana dia nitambany amin'iny Alaotra Mangoro zany hoe Anosipianala Ambatondrazaka ary amin'ny Tanambamanapotsy sy Ambaravaravola dia midadaty amin'ny mikisaka ty amin'ny Manoro sy Vatomandry aty. Tsara ny manamarika fa ny toerana moa zay efa voakasika ny filazana mahakasika ny loza zany tohony hoe faritra Diana sy Sava dia efa ao anatin'izay rotsakorana be izay sy ny Analanjorofa ary Ambatosoa na tsy voalaza teo arany. Zay ny mahakasika ny abetsahan'rosakorana ary tsara ihany koa manamarika fa ireo rotsakorana ilatsaka reo dia ho an'ny anio ka hatramin'ny rapitso ary mety hatratra hatramin'ny 20 milimetatra zany 90 ka hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny ray andro ny rotsakorana ho azony ireo faritra voalaza teo izy eo. Idirantsika ny Antsipiriny mahakasika ny toetry ny andro ary ho an'ny rapitso maraina zao dia ny aty amin'ny avaratra Tsinanana moa zany dia efa mazava ho azy fa ny toetrany aloha ny rotsakorana ho an'ny Sava Diana ny lasanan'ny Sofia mahazo ny Analanjorofa iny ho betsaka zay araka ny nambarantsika teo amin'ny faritra sasany misy orana ihany koa ty amin'ny faritra Tsinanana sy Alaotra Mangoro ny erikeriky-andro hatrany aloha sy ny orana manify enatsefatsefany eny miaraka amin'ny andro manjombona no anamarika zay toetry ny andro zay ny maraina ho an'ny ilanasanany avoatany misy tandrifindrahona kely miserana ty amin'ny faritra Atsimatsinanana ny akoatr'izay kosa ny aty andrefana dia mibalika ny masoandro. Mitolakandro kosa indray mahakasika zay toetry ny andro zay ihany dia mitoetratrany ny orana ho an'ny ilanasana Sofia mahazo ny Tsinanana Analanjorofo Sava sy Diana iny dia ny aty amin'ny ilanasana avoatany tsisy fivana fa dia manao volonandro ohatrany hoe volonandro ririna zany misy erikeriky-andro enatsefatsefaneny na orana manify indrindra moa fa ny Takariva dia ny aty amin'ny atitaniny Bongolava no somary miavaka kely misy tandrifindrahona kely ny Takariva fa ny akoatr'izay dia masoandro mibalika no mba ny toerana. Ary vinavina mahakasika ny maripana kosa indray ho an'izay rapitso izay ihany dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius mafana indrindra raha ho an'ny faritra avoatany motsiraka Tsinanana 7 ka hatramin'ny 30 ary 30 mihoatra ny motsiraka andrefan'ny nosy rano manerana nosy kosa nijerena ho an'izay maripana izay ny mafana indrindra aloha zany dia any Antsohihy. Mikisaka makany amin'ny andro manaraka isika zany hoe ny zoma zany an'izay toetry ny andro izay dia ny motsiraka Atsinanana aloha dia tsy afaka an'izay orana malefaka zay amin'ny ankapobeny mandraondraoana mety arahany erika hatrany ny Alaotra Mangoro ny lasanany avoatany kosa zany hoe ny Analamanga sy ny latsana Vakinakaratra Moromanisy eto Matsiatra iny dia mandraondraoana amin'ny ankapobeny mibalika ny masoandro any Atsinanana. Mitolakandro ho an'izay ny zoma zay dia mitoetratrany ny orana amin'ny Sava Diana ny lasanany faritra Sofia iny mahazo ny Analanjorofa aty amin'ny ampovoatany aloha ny Takariva dia
misorana manifya miserana ny maripana voavinavina raha hoan'ny zoma dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny mafana indrindra raha ty amin'ny avoatany ary 9 ka hatramin'ny 1 ny molotsiraka atsinanana dia 9 ihany koa ka hatramin'ny 5 ny molotsiraka andrefana nosy antsoy hatrany aloha mafana indrindra sy mahajanga 9 degré celsius ambanantsika nitoetry ny andro hoan'ny tontolo andro ny asabotsy dia ny takariva ny ariva moa zany ny tolakandro dia tsy tapakorana hatrany aloha ny elanlasana sofia amin'ny diana iny sy nifatrasava iny ny analanjorofo dia ahitana zay orana zay koa ny morotsiraky ny atsinanana vadivavy sy fitifinany ny fatrakoatran'izay dia ifandiviasan'ny rahona sy ny masoandro maripana voavinavina ho an'ny asabotsy dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 hatrany aloha raha ny mafana indrindra dia amin'ny avoatany ny morotsiraka atsinanana 9 ka hatramin'ny 13 zany efa misy fiakarana kely zany ny maripana morotsiraka andrevana kosa dia 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius mbola antsoy hatrany aloha mafana indrindra 13 degré celsius ary manaraka azy ao mahajanga 13 degré celsius makasitraka anao ary nanaraka an'izay vaovao zay hatramin'ny farany dia mitoy eo foana ny fanomezam-baovao antsika makasika ny rivotoza dia mandrapitafa amintsika indray ary